ahoana marina ity MAP plus ity. MAP, Madagascar Action Plan, nanomboka tamin'ny fitondrana Marc Ravalomanana no nahafantarana io teny io. Nadika tamin'ny teny malagasy hoe Madagascar amperinasa. Tsy afaka tao ambavany maro ny fomba fiteny sy ny fotom-pisainana ny hoe miasa mafy de miasa tsara. Nahazo aina sy ampamokarana. Ny tombo ny vokatry ny tantsaha no ny tetikasa PSDR sy ny ezaka nataon'ny tantsaha malagasy rehefa tafita ny lesona fa mila miasa tsara sy miasa mafy dia mioty vokatra. Ny fanjakana tetsy an-daniny, ny ezaka nanao ny lalana rehetra mba hahafahan'ny vahoaka malagasy mifamezivezy. Velona ny mpitatitra, nahazo vola ny tantsaha fa afaka mifamezivezy ny vokatra miakatra isam-paritra. Tsy nijanona teo fa nianatra avokoa ny zaza malagasy, izany hoe ny 700 ny zaza malagasy. Tsy navela ny ady rery raha teo ny ray aman-dreny, na de hita sy tsapa aza fa afaka mampiana-janaka tsara ny ankamarony. Nomena fitaovam-pianarana avokoa ireo zaza malagasy rehetra tsy ankanavaka. Nampiseho fa iray ny zaza malagasy ary mitovy avokoa amin'ny mpitondra tamin'izany fotoana izany. Vokany, nitazona ny laharana fa 230% amin'ny firenena maneran-tany mandroso i Madagasikara ny taona 2004, izay isan'ny nampitsiriritra mafy ny filoha Paul Kagame tamin'izany fotoana. Nanana ambombava ny ankamaroan'ny tokantrano malagasy, nandry fahalemana ny tanàna. Simba avokoa anefa ireo tato anatiny 400 taona katroka, vokatry ny fiarovan'olombitsy ny tombontsoa manokana, ka nanaovana ny fanoganam-panjakana ny taona 2004 ireny. Nampanantenana zavatra ho tsara kokoa noho io ny malagasy. Ny toy io fampanantenana nataon'ny Rajoelina sy ny ekipan'io ny taona 2004. Tsy araky ny nampanantenana nefa ny zava-misy. Vizana ny toe-karena, mandoalika ny sosialy, manjaka ny tsy fahamarinana, mandravarava ny kolikoly, simba ny soatoavina. 400 taona tsy nahateo ny MAP, ny vahoaka no difotra ao anatin'ny fahantrana satria ny hoanina an'io tadiavina rahampitso. Ny fiarian'ny tantsaha izay 80% amin'ny malagasy tsy voajery sy ambanin-javatra, fa fanafarana vary efa ho antapitra isan-taona isan-taona nolazaina fa fampandrosoana. Ny vidin'ny lavanila lasa mitovy vidy amin'ny haricot vert. Ny lalam-pirenena potika no sady tsy voakojakoja. Ny jiramary endrika tanteraka. Ny orinasa maro vizana ao anatin'ny valanaretina delestage, anika mandoalika ireo ao anatin'ny sehatrasa faharoa na ny secteur secondaire, misy ny indostria sy ny fanodinana samihafa. Mitombo ny tany fahantrana. 470,300 ny taona 2024, niakatra 7,7,300 ny taona 2024, ary 2,20,100 ny taona 2024. Aina efa ananika ny 7,100 hatramin'ny faran'ny taona 2024, izay mamarana tanteraka ny toam-piasany fanjakana Rajoelina ity, raha ny antotanisa navoaka ny banky iraisam-pirenena. Resiny malagasy ary very fanambola velona ny ankamarony. Voaolana mihitsy ilay fanamaolana ny malagasy. Tsy misy asan'ny mpitondra saina io mahazo ny malagasy io anefa, fa ny ataony ihany ny ataony. Ny volambena mivadika vy, ny tsy fandriam-pahalemana manjaka, banky ropotra hatramin'ny kitam-bolam-panjakana. Mifindra monina sy miala ny toerana nahabe azy ny ankamaroan'ny malagasy monina any ambanivohitra noho ny fahatsapana, fa tsy mahavelona intsony ankehitriny ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fiainana any ambanivohitra. Manginy fotsiny ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana. Ny fitantanana ataon'ny mpitondra ankehitriny avokoa nefa no mahatonga izany. Na de teo aza ny tantara tsy azo kosehana no lalovan'ny firenena, nanomboka ny taona 2004 io, tsy ny lavolefona ny filoha Marc Ravalomanana, izay antom-pisian'ny MAP, izay nahatsara toerana any Madagasikara maneran-tany ho an'ny sehatra iraisam-pirenena sy nahatsara ny fiainan'ny vahoaka malagasy talohan'ny taona 2004. Niezaka ny hain'ny vahoaka teny ny fotony, ary namakafaka sy nijery ny olana misy amin'ny vahoaka. Nambarany mihitsy aza nandritra ireny fotoana izay nitsidihan'ny faritra ireny ny hoe ory aho satria mahantra ny manodidina. Ny 2 Jolay teo, nambarany fa ho isan'ny kandida amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena amin'ny taona 2024 ity ny tenany. Izany no antom-pisian'ny MAP plus, izay vinam-piarahamonina amerina indray ny hasin'ny vahoaka malagasy, amerina ny toerana sahaza any Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ary indrindra ampanakarena indray ny vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka. Hoy indrindra mantsy izy hoe voalohany dia tsy maintsy hitondrana vahaolana aingana dia aingana ny sakafo mba hinakanina vahoaka, fa reo olona tonga marobe ireo nona, misy tsy mihinan-kanina, misy tena fianakaviana ray manontolo tsisy. Faharoa dia tsy hay maintsy amoronana asa ireo olona tena sahirana
tanora ary koa ireo le mandro fotsiny ireo tsy fidiny an'izy ireo no nda hangalatra na no alabotry fa noho ny tsy fisina eo tokantranony fahatelo i aminareo dia fitondrana vaolana amin'ny resaka jiro dia mampimenimenina ny olona rehetra vitaitsika io fa za matahotra nareo fa efatra dia niady amin'ny tsy fandripahalemana fahadimy dia ny vaolana amin'ny fanalefahana ny fiakaran'ny vidim-piainana hoe aminareo ny fomba fanafahana an'io a fanenana ny fahefana ahena zany a le vidim-piainana fa lafy loatra inona ataontsika misy paikady eo voalohany amin'izany aloha tsy avila lidangana toy izao ntsony a io lanjam-bola tsy mety io volantsika amin'ny tontongana tsy fanao ianao io tsy maintsy ahenantsika io amin'ny manaraka dia iverina toy ny androsika talondray io fa enina dia ny fitondrana vaolana amin'ny ady amin'ny tsy fahasalamana fahafito dia ny fanaovana lahara-pahamena ny fampidirana ny zaza ny tsekoly tsy maintsy ampianarina ny ankizy tsy tia hita intsony ato Madagasikara hoe ty mbola tsy mianatra ty zaza ty tsy maintsy ataontsika ny hidirana ndraiky izy ireo mianatra noho izany a miara-mienta antsika natanterana izany fahavalo ary farana dia famerenana indray ny firaisankina-pirenena sy ny fanatsarana ny tontolo politika indrindra ny fampitsaharana ny fanenjehana mpitsarana zay manana endrika politika tsy maintsy avoaka antsika daholo gadra tsy fidina gadra gadraina daholo zay olona tsy mitovy hevitra tsy mitovy jery tsy maintsy hanao araka zazy ataontsika tonga dia amoahana andreo miaraka amin'ny vava ary indrindrindrindra amerina amin'izy ireny amin'ireny toerana saza azy ireny tsy maintsy miara-mentana daholo ny olona fa ndroa amby 50 isan-jato ny voaka malagasy a tantsabo koa tsy maintsy ampiana amin'ny lafa maro ny tantsara rehetra ho averintsika daholo a ny fahanampiana azy ireny a amin'ny masom-boly a amin'ny fotodrafitrasa ary indrindrindrindra amin'ny zezika zay ilainy ary ny formation zay tokony mena azy ireo ka dia hoy aminareo hoe mananonareo fanantenana mazava amintsika rehetra angamba ny fanazavana teo izay efa ny ainany rehetra indrindra fa ireo tonga saina tamin'izany fotoana ny tombotsoa azo tamin'ny ampiasan'ny Madagasikara ny mapa manoloana izao zava-misy ankehitriny izao dia noatsaraina io vinam-piarahamonina io ka nahatonga ny map plus ampiainany vidim-piainana amarana ny delestage ary anome asa ho an'ny malagasy indrindraindrindra ampandry fahalemana tanteraka ny vahoaka malagasy raha eo ihany koa ny sehatry ny fitsaboana no antom-pisia ny map plus mazava be manko fa mila fahaiza manao ny fanarenana any Madagasikara sy ny fahavoazan'ny Madagasikara tao anatiny 400 taona izay tsy vita ny nofinofy ary hoenjana ny miandry izay ho mpitondra manaraka eo anatreha ny fahampotehany firenena miseho amin'ny endrika maro ankehitriny izao tsy misy sehatra tsy mandalo krizy noho ny olana mikiky ka isan'ny fositra ny tsy fahaiza mitantany ny mpitondra ankehitriny ny map plus no amerina indray ny fanantenan'ny malagasy ho afaka amin'ny fahantrana sy ny fahasairana na misy izao isan'ny hojerena manokana amin'izany ny 5.valopolo isan-jato ny malagasy izay tantsa avokoa ka isy ny tetikasa ahafahana manosika ny tantsaha tahaka ny PSDR tamin'izany fotoana tsara hatrany ny manamarika fa olona efa vokitraikefa sy fahaiza mitantana firenena ny filomarika Ravalomanana mila olona to azy ny fanarenana ity firenena sy izao fiainany malagasy izao izy raha teo malagasy ary mizaka so-pirenena malagasy hitondra soa an'ny vahoaka malagasy ny map plus ary mazava ny tetikasa voasoratra ao anatiny fa analany malagasy ao anatin'ny fahantrana anala delestage ary ampisakafony malagasy amin'ny alalan'ny fampiasana sy fanomezana asa ho an'ny tanora ary ikarakara ny fahasalamany ahoana mariny